5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Fety manitra be hatramin'ny 15 Jolay, fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Batimax rehetra. Andriamoara Tara Saudi Sanjar. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Omaly tsy miova ary tsy misy zava-baovao raha ny olana sy ny vahaolana mikasika ny orinasa Jirama ankoatra ny fitanisany ireo trosa miavosa amin'ny filazana amin'ny mpanjifa fa ho foana afaka roana 3 andro ny delestazy ny fanazavana manaraka. Firaisamom-pirenena sy fikambanana misa 50 no nanao soni miaraka mitaky ny fampitsara n'ilay tetikasa autoroute amin'izao endriny ankehitriny izao noho ireo antony maro. Tsy azo idivirana ny fampiakarana sarandalana ho an'ny zotra nasionaly manoloana ny ambana amin'ny fiakarany vitsorika ireo kooperativa pitaterana fisondrotany izay mety ho tafiakatra amin'ny 20 isanjato. Misy mikasanangana trano anatin'ny faritry ny fianarana eny amin'ny École supérieure des sciences agronomiques amin'izao fotoana izao ny taona 7 no efa nandeha ny famarotana ny tany saingy izao tonga hatramin'ny fanondrenana izao. Ao renivohitra RD Congo mitohina tsy hifankahitana ny fifamoivoizana isan'andro ratsy ny lalana voatotohina ny fiainan'ny mponina izay efa mananika ny 17 tapitrisa maro ny tetikasa sanambara ny fitondrana fa atao anamavanana ny fitohanana saingy tsy misy tanteraka hatreto ny antsipirian'izay. Ankasitrahana trano tonga klasia tonga vava no hitsidiana ny tokatranonao amin'ity alina ity tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalamba avao manasanao ihany koa anaraka izany ety ampanimboana mialoha ny dirantsika ao anatiny matoan-datsoratra toy ny mahazatra dia fantatra amin'izao fotoana fa nekeny filohan'ny repoblika ny fametram-pialany ny gouvernementat-tsay araka ny loharanom-baovao izao alina izao iza no andomby azy ao anatin'izay no maly tsy miova ihany ve fa matoan-datsoratra no maly tsy miova ary tsy misy zava-baovao raha ny olana sy ny vahaolana mikasika ny orinasa Jirama no resahana amin'izao fotoana izao ankoatra ny fitanisany ireo trosa miavosa dia ny filazana amin'ny mpanjifa fa ho foana afaka roana 3 andro ihany koa ny delestazy ny fanazavana manaraka azo ao anatin'izay matoan-datsoratra Gaëtan Andriatsilafo. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny eo anivon'ny orinasa Jirama androany manoloana ireo fitakina sy hetsika samihafa vokatry ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano ireny. Voatery tsy maintsy naneho hevitra ve sa rehefa tonga ilay sambo nitondra solika mavesatra niteraka ny olana vao naneho hevitra? Anjarany rehetra no mijery. Ny zava-misy aloha raha ny tatitra nataon'ny tale jeneralin'ny orinasa Jirama androany dia mahatratratra any amin'ny 500 miliara ariary ny trosa tokony hafain'ny Jirama amin'ny mpamatsy azy. Mitetina 20 miliara ariary ny trosa amin'ireo mpamatsy madinika ary trosa amin'ireo mpamatsy solika sy angovo ny 7 miliara ariary ambiny. Ekeny Jirama ny fandoavana tsy kelikely isam-bolana ireo trosa azo aloha madinidinika ary efa naroso ny gouvernemanta ny tolo-kevitra amin'ny fandoavana ireo trosa ny mpamatsy solika sy angovo raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny orinasa tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay tsy nahitana zava-baovao loatra ny tatitra natao. Efa fahiny teto amintsika hatrizay ilay hoe afaka 2 andro dia ho foana tsy kelikely ny fahatapahan-jiro ampitomboina ny herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avaozina. Efa fahiny ihany koa ilay hoe ny vidiny solika eny amin'ny toby fivarotana no hiaran'ny fampiakaram-bidy fa tsy ny solika mavesatra ampiasain'ny orinasa Jirama sy ny maro hafa. Efa ny samy niteny izany avokoa ny tompon'andraikitra rehetra teo anivon'ny orinasa Jirama io. Samy mifanana mafy fa hiena ny delestage afaka 2 na 4 herinandro tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro sy ny sisa. Nisy fotoana aza ny volana janoary 2024 Iandry Rajoelina mihitsy no nilaza fa tokony hanana faharetana kely ny mpanjifa eto Antananarivo fa ho foana tanteraka afaka 4 na 9 volana taoriny ny fotoana nitenenan'io ny fahatapahan-jiro eto amintsika. Izany hoe tsy maintsy miditra fahatapahan-jiro mifandimby na delestage tournant izany moa dia fa lasa andavanandrom-piainan'ny mpanjifa rehetra manerana ny nosy. Ireo tompon'andraikitra tsy miteny izany no tokony ahagaga
sy hampametra-panontaniana hoe fa misy inona. Mitazona ny teny nomeny ve izy ireo? Raha ny zava-misy sy ny olana eo anivon'ny orinasa jirama ankehitriny no jerena. Vaolana ary tena naomby tokoa ve ny fametrahana ireny panneau solaire amin'ny faritra ireny? Fa iny matetika eto amintsika ihany koa, ankoatra ny trosa miavosa, vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ilay hoe noho ny olana ara-teknika, noho ny fahanteran'ny fotodrafitrasa, ny tombo avo 2 na 3 eny ny mpanjifa ka tsy maharaka intsony ny herinaratra vokarina sy ny maro hafa. Tsy manana teknisianina ve araka izany ny orinasa jirama? Inona ny sakana tsy hirosoana amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny sisa? Tena misy ve ny finiavana hamahany olana herinaratra eto amintsika ka ho foana tanteraka ny fitarainan'ny mpanjifa manoloana ny tolotra tsy zarizary omen'ny jirama? Sa no maly tsy miova ihany no izy ka izay pahazo tombontsoa aminy no mandidy sy manapaka na ovahana ny olana na ty? Fa mbola goavana no ilainy orinasa jirama ahafahana manarina sy manatsara ny famatsiana jiro rano eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao izay mitaky taona maro ny fanarenana azy. Hoy ny tale jeneraly ny orinasa jirama androany teny Faravohitra. Nitrosan'ny orinasa jirama amin'ireo fournisseur samihafa izay efa mahatratra 500 miliara ariary amin'izao fotoana raha ny tatitra voaray. Daniela Minorso. Mahatratra 500 miliara ariary amin'izao fotoana nitrosan'ny orinasa jirama amin'ireo mpamatsy samihafa. Mititina 20 miliara nitrosa amin'ireo mpamatsy madinika ka alohan'ny jirama miandalana isam-bolana. Raha toa ka mbola miandry ny fanapa-kevitry ny fanjakana kosa ankilan'ny fahafahana mandoa ny ambin'izay izay mititina 730 miliara ariary ho an'ireo mpamatsy solika sy angovo. Io no isan'ny songadina nandritry ny tafa nataon'ny tale jeneraly ny jirama Ron West tamin'ny mpanao gazety androany. Of course, the big suppliers of fuel or in production of electricity, this is more complicated to solve. Fa sarotsarotra kokoa zany ny famahana ny olana amin'ny trosa ho an'ireo mpamatsy solika sy ny fournisseur d'énergie zany. Efa misy sosikevitra maromaro zany natolotra ny fanjakana ho famahana an'izay olana izay dia efa eo ampiandrasana ny valiteny sy avy any amin'izareo zany aloha zany. Mbola mifampiresaka amin'izareo zany loatra. Mbola sarotra hatreto ny hanarenana ny orinasa jirama sy ny fanatsarana ny tolotra omeny. Mitaky taona maro sy famatsim-bola goavana ihany koa izany raha ny fanazavana hatrany. The financial situation of the company is one of the key issues to solve. Dia anisan'ny zavatra lehibe tokony ovahana zany izay olana ara-bolan'ny orinasa zay mba ahafahana mandroso mananana vokatra tsara zany ato anatin'ny orinasa. Dia mba ahafahana manatsara n'izay famatsiana jiro sy ny rano zay zany sy ny fotodrafitrasa misy dia tena mila investissement lehibe zany ny jirama. Dia miditra tsirairay any amin'ireo système tsirairay avy ireo mihitsy izy zany mba ahafantarana ny zavatra tena ilaina zany. Dia ny fanatanterahana ny rio-drafitra manontolo io zany dia mila taona maromaro zany. Araka izany, hitoetrany ve zany ny fahatapahan-jiro raha toa ka taona maro no voalaza fa mety hatafarina ity orinasa ity? Ny zava-misy aloha hatreto, vola kakafitra no maly tsy miova no azo ilazana ny fanazavana avy amin'ny tale jeneraly ny jirama androany ho ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa nanatrika io fanazavana nomeny tale jeneraly ny jirama androany io. Mbola miantso fotoana maro zany araka ny tenin'Andriamanitra tale jeneraly vaovao teo le resaka fanarenana. Ilaina izy zany hoe arenina. Fa ny mampalahelo aloha zany raha ho an'ny mpanjifa manokana dia hoe ito foana ve zany mampatonga an'izay ty fatapahan-jiro lavy ty. Nanazava moa izy teo hoe androany ny tonga ny solika avy any amin'ny mpamatsy solika fa mety efa hijanona amin'ity zany ny karazana fatapahan-jiro. Raha ito zay dia arabasoa arabatsara. Fa raha toka mbola misy neny izy avy eo hoe misy fatapahan-jiro mandeha fijaliana ke ho an'le mpanjifa et surtout ho an'le mpanjifa le manana orinasa potika be daholo avy hatrany le fiarina. Zay tena olana ngeda be mihitsy. Ny fanarenana dia ilaina. Zay tonga ilanao hoe anarina daholo fa mbiaiza le tena fanarenana rehefa avy eo mipaka tsara ny amin'le fiainam-bahoaka ve le izy. Zay zany ny zava-dehibe. Efa tonga androany ilay solika hamatsiana ny orinasa jirama. Na izany hitoetrany ao anatin'ny 2 andro manaraka ny fahatapahan-jiro no ny tsy fampian'ny solika ampiasaina fa ihany koa ahafahana mitantana ny tahirin-tsolika ananana amin'izao fotoana. Aorian'izay vao hiverina amin'ny laon'ny jiro ny fanazavana hatrany.
efa fahindro eto amintsika matetika izany indrindra le hoe afaka arona 3 andro dia ho foana ny vatam-panjiro tsy vaovao itsony amin'ny malagasy eny koa ny filazana fa ampiana raha-pitomboana ny famokarana angovo azo avozana nefa napetraka eo azy azara raha mandeha ary vao maika aza miteraka olana hafa indray na izany andrasana ny mety ho fiovana ka hanatsarana ny tolotra omeny ny orinasa jirama fa niriny mpanjifa rehetra ny sitraka tolotra mahafapo mifandraika amin'ny vola tsy maintsy alohany isam-bolana. Firaisamonim-pirenena sy fikambanana miisa 50 no nanao sony miaraka nitaka ny fampitsara n'ilay tetikasa autoroute amin'izao endriny ankehitriny izao. Antony maro loatra ny fahasimbana raha tontolo iaina nateraka ny tetikasa tsy misy mangarara na ny vola na ny appel d'offre na azon'ilay orinasa ny asa fanamboarana tao anatin'izay. Gaetan Andriatsilavo. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra ny firaisamonim-pirenena sy ireo fikambanana maro mitotaly 50 manoloana ny fahavoazana nateraka ilay tetikasa autoroute Antananarivo Toamasina. Tetikasa izay miteraka olana ho an'ny fiaina ara-tsakafo sy fiaina ara-tsosialy, ny fiarovana ny ala sy ny karazan-java-mananaina, ny fahazakana ny fiovan'ny toetrandro, ny laza iraisam-pirenena, ny fangaraharan'ny famatsim-bola, ny fanaraha-maso sy ny fitantanana tsara sy ny maro hafa. Isan'izany ohatra ny hoe mandraona mivantana ny faritra arovana vaovao ao Anjozorobe Angavo sy Tandavanala ankeny Eny Zahamena noforonina ny taona 2024 ny tetikasa lalambe mikodana. Animba Alavoajanahary mirefy 770 hektara ihany koa io tetikasa io ao amin'ireo faritra manan-karena karazam-biby tsy manam-paharoa sy tandindomin-doza toy ny Indri, ny Sifaka, ny Ekoa. Ireo faritra voakasiky ny tetikasa ireo izay ahitana ny 100 Alavoajanahary eto Madagasikara. Araka izany, angatana ny fampiatoana ny tetikasa amin'izao endriny ankehitriny izao hoy izy ireo. Ny voalohany dia mangataka izahay mba ny ampiatoana io tetikasa io aloha raha amin'izao endriny izao mandrapa ahitana ny vahaolana, mandrapa ahitana ny fampandiniana iarahana ary indrindra mandrapa ahafantarana ny izahay ao anatin'ny faritra arovana ny étude d'impact environnemental izay mba hangatana ho zahaina aminay tantana faratra arovana. Eo ihany koa dia mangataka izahay mba isiny ny fangarahana eo amin'ny famatsiam-bola ho an'io tetikasa io. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny ireo mpamatsy vola eto Madagasikara mba ho tena lahara-pahamehana ny fanajana ny lalàna sy ny fenitry ny faritra arovana eto Madagasikara izay arena tsika indrindra. Mangataka izahay ho an'ireo mpamatsy vola ireo ihany koa mba ho ividinika miaraka amin'ny fitondram-panjakana izany fanajana ny faritra arovana izany. Mangataka ihany koa izahay mba isiny ny famatsiam-bola bebe kokoa ao anatin'ny fanajana ny faritra arovana ho an'izany tetikasa izany. Mitaky loharano-karena betsaka sy trosa bebe kokoa amin'ny firenena, mitaky fakan-kevitra sy fandiniana iombonana, ametrahana ho lara-pahamehana ny tombontsoa iombonana, ny tetikasa lehibe tahaka ny autoroute. Raha ny loharano-baovao azo, mitetina 200 tapitrisa dolara ny teti-bola, ka ny 200 amin'ireo no raisy ny fanjakana malagasy antanana, izany hoe 420 tapitrisa dolara. Fanontaniana mipetraka ny hoe avy aiza io vola io, kanefa tsy voavaly akory ny filana maika eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, fanabeazana, ny fanjarit-sakafo. Hatramin'izao ihany koa tsy mbola misy fampafatarana mpahibe maso momba ilay 700 ambiny, izany hoe ilay 470 tapitrisa dolara. Avy aiza ny vola? Itrosa io vola be io indray ve ny fanjakana malagasy? Izy amin'ireo mpamatsy vola no anaiky amatsy tetikasa manimba tontolo iainana sy mandrava Alavoajanahary. Takina maika ny fanazavana mikasika izany hoy ireto firaisamonim-pirenena ireto. Takina maika ihany koa ny fomba nahazahoan'ilay orinasa ny tsena. Raha ny fahafantaranay azy dia mbola tsy hitanay aloha hatreto hoe nanahoana ny resaka appel d'offre mikasika an'ilay entreprise nanao an'ity nahazo an'ity tsenam-barim-panjakana ity izay tianay ho fantatra ny fomba nahazahoana azy sy ny hoe inona daholo ny mangarahara sy ny inona moa zany ny etape natongavana amin'izay. Ny antony dia satria
tsy azontsika atao ny manao fampandrosoana raha tsy misy ny mangarahara tsy azontsika atao koa ny mampandroso firenena anankiray raha misy ny aya indrindra miresaka tontolo iainana izay iainana communauté maro ohatran'izay tsika zany tsy afaka mandeha rery fa tsy maintsy miaro ny mpiray tanindrazana antsika dia tsy maintsy koa tsika manao ezaka mangarahara efa hitanay hoe satria efa nivoaka omaly androany ny communiqué tamin'ny maraina efa misy action ataon'ny fitondram-panjakana fa mila concret kokoa le izy ary amin'ny hoavy koa dia tianay hoe mandeha aloha ny fanazavana vao mandeha ny asa satria manjary lasa mampiaya ny mpiray tanindrazana antsika tsy afaka vela rery toy izany hoe tsy hainy hoe inona no manjoa dia ny fangararana amin'ny fitantanana amin'ny akabeana ny resaka tontolo iainana sy ny communauté da ny resaka famatsim-bola dia araky ny voalaza teo 10 eo zay no fiarahamonim-pirenena ao ambadika izao andro izao ary manantena fa izy valiny mazava concret avy amin'ny fanjakana ny hoe inona ny atao fa maninona no anaovana azy toy izay ary inona no solution atolotra ankoatr'izay mifanohitra tanteraka amin'ny fanoloran-tena nataon'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho fampianana ny fahantrana ho fiarovana ny ala sy ny karazan-javaboary ho fiadiana amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny fiantraika ny io tetikasa petatoko io tetikasa izay tsy mifanaraka amin'ny rafitra nasionaly toy ny sata ny tontolo iainana ny didim-panjakana momba ny fampiasam-bola mifanaraka amin'ny tontolo iainana na ny mesi ary ny fehezan-dalàna momba ny faritra arovana fantatry ny mpitondra fanjakana avokoa izany ambana ara-tontolo iainana rehetra izany saingy minimikipy izy ireo ka nanao amboletra iroso hatrany amin'ny tetikasa porofon'izany ny fanisorana avy hatrany ilay tale jeneraly ny ONU taloha raha vao nilaza fa tsy nahazona permis environnemental ilay tetikasa autoroute tsy fahaiza mitantana izany satria raha fampandrosoana Madagasikara no tanjona fa ampitena sy faharavana no hita amin'ny lafiny rehetra tsy fahaiza mitantana ihany koa satria mpitondra fanjakana tsy mitsinjo lavitra fa manaraka izay sitraky ny fony fotsiny ihany fandray anjara amin'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho avy ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny mantoko velona sy mandala amin'ny fitsinjaram-pahefana azy mitony fitakiana ny anatsarana ny tokotany-pividianana raha ny fanazavana ivoahany tena safidy-mbahoaka ao anatin'izay ankoatra io mijanona ho antoko-panohitra ny antoko malagasy miara-miaingy ary misokatra amin'ny fifampiresahana raha isiny famondronana ny hery onona zay isan'ireo antoko politika andray anjara amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny antoko mpandala ny fitsinjaram-pahefana azy araky ny nambarany mpikambana eo anivon'ny biropolitika ny androany samy sedra fifidianana ve na andresy na ho resy samy miatrika vahoaka ve na andresy na ho resy tsotra be ny valiny ny malagasy miara-miainga dia sa manova sa miatrika na andresy na ho resy tsy maintsy ho atsaraina ny fiomanana dia tsy maintsy isy ny fanamboarana fa kosa efa miomana androtsaka candidat amin'ny fifidianana municipal ny malagasy miara-miainga satria izay ny mantoko politika ny antoko politika miomana ka fahefana ary anisan'ny fomba tsara indrindra fakana fahefana amin'ny fifidianana na dia eo raha le lazaina hoe manahoana ny tokotany mitoy foana amin'ny fitakiana fanatsarana an'ireny hitantsika reny alabato tamin'ny legislative reny nyletrezana tamin'ny filoham-pirenena efa tsy verenana tsony fa tsy maintsy mandray anjara foana satria izay mantoko ny antoko ny fitsinjaram-pahefana anisan'ny foto-kevitra lehibe ijoroan'ny malagasy miara-miainga commune zany vondrom-pahefana ifotiny collectivité décentralisée zava-dehibe ny fampitomboana ny fahefana eo ampelantanan'ny commune collectivité décentralisée zava-dehibe amin'ny malagasy miara-miainga ny fifidianana communal dia tsy maintsy mandray anjara tiana ho atao ve io fifidianana io sa tsy tiana ho atao rovina ny tiana hanaovana azy misy kajikajy politika ve momba ny hoe daty ohatran'inona metimety amin'le fitondrana izay amoaka an'le décret manohy ary manamafy ny fitakiana ny anadiovana ny tokotany-pifidianana ny eo anivony ny antoko malagasy miara-miainga ivoahany tena safidy-mbahoaka ka ho afaka ampandroso ny farim-piadidiny izay olona olany ankoatra izay vonona amin'ny fifampiresahana ary misokatra amin'ny herivelona rehetra ny antoko ho hiatra ny fanazavana ity antoko ity izay manamafy ny mahampanohatra ny fitondrana azy mangina oziny anao manara-dalàna fotsiny satria nisy fitsarana avy momba lalam-panorenana teo namoaka valim-pifidianana dia miandry an'iny ampahatonina dia mivoaka izy iny
zay ny anton'la fahanginana ny malagasy miara-miainga dia mazava tsara ny fijoroany amin'izao fotoana izao mijoro manohatra mazava ny fitondrana izay mipetraka io ny antony efa tsy azavaintsika ntsony mikasika n'le hoe firaisamben'ny mpanohatra miaraka amin'ny firaisan-kina sy ny izay mety ho vondrona antoko-mpanohatra hafa na antoko-mpanohatra hafa misokatra tanteraka ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fifampiresahana ary azo zavatra azo aroteretina tsara mihitsiny no fiarahana amin'izay firaisambe izay fa kosa tsy maintsy mbola mandeha ny fifampiresahana andinihana hoe ohatrany ahoana ny fizotran'izay fiarahana izay tsy ny fahazahoana ny maro anisa anatina fifidianana fenosoka no ilazana fa matanjaka sy mandresy ny eo anivon'ny fitondrana ho ny antoko malagasy miara-miainga mandresy ny eo anivon'ny fitondrana rehefa mahatohitra ny anoanana ny fahatapahany herinaratra ny tsy fanananasa ny kolikoly ny tsy fandriampahalemana izay isan'ny marodrefy hitarafana ny mahafiranena mandroso olona mipiraisia mahay mitsinjo ny fampandrosoana ho an'ny distrika rehetra no tokony ho filohan'ny antenimieram-pirenena hoy ny fanokevitra ireo solom-bavam-bahoaka tamin'ity androany mety ho filohany io androm-panjakana io izay tsy mbola fantatra aloha hatreto na efa tokony rosoana aza ny fividianana ho amin'izay Hilary Nasolniainy. Solom-bavam-bahoaka hijeriny tombontsom-bahoaka sy fampandrosoana marina ary ampiray no tokony ho filohan'ny antenimieram-pirenena hoy ny fanokevitra ireo député androany. Zava-dehibe ny manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izany raha ny fanazavana. Ny andrasana tsotra ny andrasana itsika eto Madagasikara zany zavatra ilaitsika dia olona ampiray ary ihany koa hijery ny fandrosoany ireo député 360 tsika zao dia mijery ny distrika io ampandrosoana zay raha ny aty amiko fa ny atsy ny politika ny natao politika fampandrosoana fa tsy natao politika fanoherana be fahatany zandray tsy ao azo amin'izany satria za zany ohatrany hoe mamita bahoaka fa ny aho dia hoe rehefa mampandroso ny toerana ny viko miova ny tanànako zay no zava-dehibe. Tsy mbola fantatra aloha hatreto ny tena ho arotsaka ny avy amin'ny maro anisa ho amin'izay toerany filohan'ny antenimieram-pirenena izay. Nahoana no mihisatra ny fanolorana anarana ao amin'izany profony tsy fahaiza-mitantana izany ny mpanara-baovao. Ny dradradratra ny tsy maintsy ahazo ny maro anisa ny fiampiaradia amin'ny andro rajoelina hatramin'izao anefa tsy mahatapaka ny olona atokisana hitarika ny antenimieram-pirenena. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny daty marina anatotosaina izay fividianana mpanina izay hatreto ary mbola mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe iza no hisola ny Kristine Razanamasoa eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ho an'ny androany fandinihana ny fanotsiana ny fitsipika anatiny no nataon'ireo solom-bavam-bahoaka teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Andrasana amin'ny fotoana manaraka araka izany ny fividianana ny ofilohany. Pejin'ny toe-karena vetivety tsy manome tombon-dahin'ireo mpitrandraka madinika sy ny vahoaka malagasy lalàna mifeny arena kibon-tany amin'izao fotoana hony manampahaizana ao anatin'izay sy edrizay maro ny teboka manjavozavo sy mampametra-panontaniana anatin'io izay heverina ho ninina natao ampanjakana ny kolokolo sy ny kiantrano an-trano ary ny gaboraraka mikasika ny fitrandrahana arena kibon-tany eto Madagasikara. Tsy hitondra vokatsoa an'ireo mpitrandraka madinika sy ny vahoaka malagasy lalàna mifeny arena kibon-tany amin'izao fotoana izao raha ny fahitan'ireo andimi-dalàna mahiry ny fajato mamitina ny kody minie. Maro ny teboka manjavozavo sy mampametra-panontaniana ireo izay namafisy ny famampiayao any fandrarana arena kibon-tany ka anairan'ireo solom-bavam-bahoaka vaovao. Tsy hoe izay te hitrandraka dia mahazo mitrandraka fa misy kritera maromaro ao anatin'ilay izy. Nefa ny volamena araka ny lazaiko iny misy 20 tonnes isa taona azo trandrahany eto Madagasikara fa raha fitiniko amin'ny teny tsotra dia izy ahako ary mitodika amin'ireo député mihitsy aho hoe mba jereonareo ane hoe nareo solotena mbahoaka fa misy tombony ho an'ny vahoaka marina ve le lalàna satria raha jerenao hatrany voalohany hatrany amin'ny farany resaka volamena aiza ny tombony ho an'le vahoaka ao anatin'le izy za aloha dia tsy nahita zay lazaiko hoe vonina ve le député voatonga ao isikisikitra an'le lalàna rehetrarehetra lany teo. Isan'ny fepetranapetraky ny FMI azo Madagasikara ny fanohanana rarabola ny famohana ny fahazon-dalana hitrandraka ny ato nanomboka ny taona 2024. Io ihany koa ny famolavolana ny kody mine niteraka resabe nandritra ny taona maro. Raha lalàna tsara lasitra sy mazava no nandrasany FMI tsy izay io kody mine izay ahina ampanjaka ny kolokolo sy ny gaboraraka io. Izany le izy le lalàna lasa aloha
nefa ny tokony fandiniana le rafitra no alefa dia apetraka koa le lalàna zay tonga amin'le fanontanianao teo hoe le décret d'application aiza amin'izay ara no fanateterahana an'le lalàna tsy ahafahany vahoaka mihitsy zany iny hoe tena mba misitraka fa lasa ampanjaka foana io lalàna io a ny resaka fandiniako azy a ny resaka any ambadika zany hoe le tena tsy voaka eo mihitsy zany ny olona tena mambokatra fa andeha any ambadika foana io raha mbola zao mifipetrany asakasaky le décret d'application arak'izay koa le izy nefa aloha raha voapetraka ry zareo maikerak zany ny fandiniana lalina ny lalàna amin'ny fieny arena kibon-tany indrindra anatin'ny fiandrasana ny didy fampiarana amin'izao fotoana izao raha tsy misy zay iamafy ny olana mianjadiny sy ampiariana hitombo mpampiasa vola itody-damosina ny Madagasikara ary vao maika anakorotana ny sehatra ny code minier izay tokony andrindra ity sy ampiariana isan'ny antoko ny fampandrosoana ny firenena ity. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fividianana sy solombavambahoaka faranteo mitohatra ny fanambarana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna samihafa nandritra izay fividianan'izay amin'izao fotoana izao angatana ny sokafa ny fanadiadiana mikasika ny zavantranga sy ny tsy fanarahan-dalàna atao iosy ho ny solitena ny mpanohana ny kandida laharana fahatelo tao an-toerana voahitsaka tanteraka ny zosy ny safidim-bahoaka hoy izy ireo ka tokony hisy ny fepetra raisina anatin'izay fanampanazavana. Nisy tato anatin'ny district Anosy tany ambony Sakanalo zao dia nisy halabato tao dia tena tratra ambody nefa tsy nisy vokany zany zavatra zany tsy nisy ny andraikitra zay mba niresiny nareo any ambony any ary manaraka zay koa tao andohany laka tena mazava io ary nisy proof mivaingana mihitsy io zavatra io tena mazava lay proof nefa tsy miraharaira zany zavatra zany ary tsy nitovy tamin'ny voka-pifidianana zay navokany tao amin'ny CENIFIB ny zava-misy zay navokany CENIFIB tamin'ny onjapeo zany dia raha mahita zany fa tokony ho lany raha naritra tolo fahita zay kandida laharana fahatelo ato anatin'ny district Anosy ny zava-misy nefa dia nifanolotra amin'izany ka noho izany tompo manao atsoavo amin'ny ACC zahay mba hanao handefa olona handefa solitena zany hanao fanadiadiana ato anatin'ny district Anosy mikasika an'iny fanodikodinam-bato iny fa tena tsy rariny mihitsy iny tsisy fanajana lalàna eto amintsika manao atsoavo koa zahay amin'ny communauté internationale mba handray andraikitra ihany koa zany mahakasika momba n'io zavatra io tompo satria tsy misy fanajana lalàna tsony eto amintsika fa tena baranahana be ny eto amintsika tompo malahelo zahay ary tena mamerina an'izany zahay eto fa tsy faly mihitsy zahay vahoaka zay ato anatin'ny district Anosy zay nanohana any kandida laharana fahatelo raha naritra tolo fahita zay tokony ho lany nefa nongony reny fanodikodinana reny dia zavatra hafa no mivoaka. Ho fanomezana fahafaham-po ireo izay mpiala sasatra amin'ny safidy any Mahajanga ny tolotra vaovao any amin'ny annexe Sams Hotel Mahajanga be amin'izao vacances izao toerana miavaka misy villa sy appartement ahitana piscine sy parking malalaka tsara ihany koa ny ao anatin'izay Sams Hotel izay Anja Robert Kolo Mahajanga. Misokatra ho antsika eto Mahajanga sy ho anareo avy any amin'ny faritra hafa manomboka ny alakamisy 1 ny volana Jolay ny annexe Sams Hotel eto Mahajanga be ankoatra ny tolotra efa nahafantaranao ny Sams Hotel hatramin'izay ny annexe Sams Hotel dia trano fandraisam-bahiny miavaka toy ny villa sy appartement efa équipé natao an'olon-droa sy ho an'ny mpianakavy. Ny mampiavaka ny annexe Sams Hotel zany dia ny fananany reto hotely zay raitra dia raitra ary amin'ny endriny tsy tovizany amin'ny hafa dia ny fananany reto piscine dia hitantsika koa zao espace malalaka be zao afaka anaovana événement familial io événement izay hidiram-bola na fanafarana artiste dia tsy miraviravin-tanana zahay handray zay olona afaka hiara-iasa aminay ato amin'ny Sams Hotel manoloana zay rehetrarehetra zay zany dia tsy nataonay mandalo foana zany fisokafana official zany dia manasana reo rehetrarehetra ho tonga. Lanonana tsy manam-paharoa mandritra ny 3 andro araka izany ny ato amin'ny Sams Hotel izay iarana amin'ny ekipa ny Tosy ID. Natao 3 jours. Zany 3 jours manomboka alakamisy zay zoma sabotsy. Dia mampiavaka azy voalohany misy lakamisy tontolo zany fanokafana sady eo no anaovana le momba ny danse ohatry ny zumba aquagym dia hitantsika eo amin'ny lakamisy iny satria zay moa mampanaidina dia sokafana amin'izay izy voalohany ny rapitra antsika zuma miaraka amin'ny artiste misy artiste zany eto misy soirée zany izy dia zay no afahantsika mba manasana avy atrany koa zay amin'izay ny sabotsy tsika mbola mitohy sabotsy soirée latino
zay zany nanaovantsika azy dia manasantsika rehetra mba ho tonga amin'izy taona io fa ambiance asirena idio moa efa folo taona zany efa be ka ozy aho hoe manantenanareo zahay mba ho tonga maro amin'ny fety io fa ty fety tsy manam-paharoa angaza ihany dia maro ihany koa ireo sakafo mampiavaka ny Shams Hotel. Ato zany dia hitanao eo koa ireo sakafo mampalaza ny Shams Hotel toy ny brochette, poisson, zébus, eo koa ny poulet ary ireo grillade maro isan-karazany. Tsy adino ny pizza. Ny Shams Hotel moa mampalaza azy hatramin'izay dia misy ihany koa ireo cabaret, karaoké, ireo événement maro isan-karazany toy ny mariage, baptême, eo koa le réunion. Ary tsy adino fa manana chambre mahafinaritra be tokoa izay misy le amin'ny étage tamina lalatsika ny Shams Hotel fa eto kosa dia misy ny individuel, villa kely, VIP tena mahafinaritra misy ka nasanaritsika fiaranao tsy hanananao ay fa dia afaka miaina tsara ianao ato amin'ny Shams Hotel. Afaka manomana panier pique-nique ho anao ihany koa na ho an'ny mpianakavy. Ny Shams Hotel raha mila trano fialan-tsasatra en plein centre-ville eto Mahajanga ianao dia manatona avy hatrany ato amin'ny Shams Hotel na antsoiny 038 77 644 62 na mandefa ny mailaka ao amin'ny hotelshams@yahoo.com. dia izay ihany koa no entsika amin'ny seny vetivety eo anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Mamenina ny araba-trano tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity aly ity. Tontolo ny fitatena avy hatrany no anokafantsika izay. Tsy azo idivirana ny fampiakarana sarandalana ho an'ny zotra nasionaly manoloana ny ambana amin'ny fiakarany viditsolika. Ireo kooperativa mpitatena tamin'ity androany miankina amin'izay ho viditsolika ny tany izay fisondrotana izay fa miampy ny faratsin-dalana kilany ihany koa fiakarana izay vinavinaina ho eo amin'ny 520 hatramin'ny 20 isanjato eo honina saina. 520 hatramin'ny 20 isanjato ny ho fiakaran'ny sarandalana amin'ny zotra nasionaly rehefa hiakatra ny viditsolika. Izany hoe raha sarandalana 2 alina ariary ho lasa 4,4 alina ariary. Io no tombana nomeny ny mpandraray eo amin'ny fitaterana tanety androany raha nitoetry ny lalana sy ny ambana amin'ny fiakaran'ny viditsolika. Ho an'ny etsy amin'ny tompo fiantsonana fasan'ny karana 20 isanjato ny tokony ho fiakarana raha ny fandanian'ny tompona fiara ankehitriny no jerena vokatry ny fampitehan'ny lalana. Fiara-pitatitra zotra nasionaly izay nienatra amin'ny 520 isanjato ny isany noho ny fatiantoka hoy ny tompona andraikitra ny tompo fiantsonana. Raha tsy resaka viditsolika isika fa iresaka faratsin-dalana, iresaka pièce de rechange, iresaka pneumatique dia tokony hiakatra any amin'ny 20% ny frais zay vao metimety amin'ireo mpitatitra izao satria ny mpitatitra hoy teny am-boalohany dia efa miala andaharanato satria ao ireo tôbila miala amin'ny tompony dia surcal fahity ve izy mety ho marina satria kely ny versement tsisy bénéfice ao tsy te hanao tsony mihitsiny fa tonga dia miala tandaharana fotsiny ny tôbila miala ato aminay ao anatiny hatramin'ny janvier aty dia misy tômôbila any amin'ny 10 nefa miverina miditra ao tsy misy anakorokoriny ny nouvelle demande. Raha hitady ohatra tonga dia akaiky izao tsika ho ana eto amin'ny tombom-piantsonana ny zotra Tananarivo Tiliara dia in-roa manao lavalina. Raha vahiny roa manao lavalina zany dia mihoatra amin'ny 24 heures 12 heures atoandro 12 heures alina ary 8 heures indray mandeha manampy anazy amin'ny alina dia adiny 30 miala eto amin'ny fahasankarana makany Tiliara. Adiny 30 ve dia ho équivalent
5:07 de tsy maintsy erahana amin'ny gararoutiera anakefatra eto Antananarivo ohatra hoe Andotapenaka, Tomadinika, Pasapito ary mifasankarana. De mbola miaraka ao koa ny suburbaine sy ny urbaine ary indrindra ireo mpitatitra rehetrarehetra any amin'ny autre province satria mandringa de manatrika ao amin'izay ministère des transports et l'ATT. Araka izany miankina amin'izay fivorian'ireo tompony andraikitra isa tokony aoriany fiakarany viditsolika no hamaritra izay ho fiakarany sarandalana izay ho anetsy amin'ny fasan'ny karana. Ho an'ny mpandra raha tsy miankina amin'ny fanjakana raha ny fandaniana atao amin'ny fiara vokatry ny fampitehan'ny lalam-pirenena tokony efa ilay vérité des prix fiteny malaza amin'izao fotoana mihitsy no ampiarina saingy tsy maintsy mitsinjo ny mpandeha. Lalana eto Madagasikara dia tsy simba fa tena hoe miapotika isan'andro miapotika isa-taona. Eo ihany koa nefa ny viditsolika izay arahantsika malala fa tsy maintsy hiakatra atsoatsy araka ny nambarany fitondram-panjakana dia ataoko hoe eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 5 isan-jato eo nefa azo vinavinaina ny amin'izay fiakaran'ny fiara manomboka amin'ny volana aogositra ho avin'izay. Izay ho an'ny zotra nasional izay. Ny solika dia akora fototra ampiasain'ny aty anivon'ny asa-pitaterana. Dikan'izay zany akora fototra zany rehefa voakitika de fantaritsika hoe inona zany mety fiatraikany any amin'le CAP arina. Fa ny zavatra somary mba tiako ihany navoakan'ny mpamatsy vola le hoe vérité des prix. De io zany tokony ho apetraka raha ohatra hoe tena hanao zavatra de zay ny fahitako azy. Hiakatratsika hoe nisy sarandalana amin'ny zotra nasionaly. Ankoatra ny viditsolika, antony iray lehibe ny fampitehan'ny lalana izay tokony ho voagojakoja raha mazava ny fitantanana ny vola ny fond routier. Izay no mahatonga n'ireo mpandara amin'ny fitaterana an-tanety an-taniny amin'ny hoe nankaiza ny vola alaina amin'ireny solika analin'ny litatra isan'andro lanin'ireo taxi brosy ireny. Ohatrinona amin'izao ny anatin'ny kitapom-bola ny fond routier. Misy mikasanangana trano anatin'ny faritry ny fianarana eny amin'ny école supérieure des sciences agronomiques eny amin'ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tany izay tafiditra anatin'ny faritry ny fianarana ary manelingelina amin'ny vizotry ny fampianarana eny an-toerana. Tany amin'ny taona 7-20 no nandeha ny famarotana an-tany saingy izao tonga hatramin'ny fanorenana izao na efa misy aza na efa maro aza ny adingana narahana. Fitinokolona. Ny lanja soram-bavety androany ireo mpianatra, mpandray rasy sy mpampianatra tetsy amin'ny école supérieure des sciences agronomiques université n'Antananarivo. Antony, misy olona manohana trano anatin'ny faritry ny fianarana izay toerana tafiditra anatin'ny zone pédagogique, mirefy 500 metatra toradroa, toerana izay nambarana ireo tompony andraikitra fa tsy azo varotana sy tsy fonenan'olon-tsotra. Tena manamorona an'le nouvel amphithéâtre, atsasa-metatra miala amin'le petite salle le nteneko teo fianarana ho en mention maromaro vitsivitsy ny tompona nahazo an'le tany voalohany zany tompoko vavy professeur Agnès tamin'izany le efa nitohananay le izy fa fantatra fa ny tompony ankehitriny dia nividy tamin'ny taranaky tompoko vavy professeur Agnès io. De fantatra koa fa ao amin'le convention dia zay tsy tokony namidy zany io tany io anatin'ny 10 taona. Dia be da be moa zany ny zavatra afaka tenenina manakaiky an'izay hoe niteneniko tany am-pendohana hoe somary mampantany tena hoe ahoana no nahatonga an'le titre ho tafavoaka nefa izahay ohatra efa naneo opposition tamin'ny 2017 zay tafiditra somatsara anatin'ny tany université teo aloha zany izy ty no navitan'le olona bokotany. Raha le sary tany diso zay netiny zareo nanao an'le taratasy zao dia nataony hoe trano fonenana le tany saiko teo hoe petite salle nouvel amphi nefa trano fampianarana le tsy azo atao zany manorina eo amin'ny
toerana misy fampianarana tsy asa metatra miala ny toerana fampianarana zany. Efa tamin'ny taona 17 no nanomboka ny disadisa tamin'ny olona ny vidiny tany sy ny teo anivon'ny école supérieure saingy izao tonga amin'ny fanorenana ka niteraka etsika fanairana izao ny fanorenana trano anatin'ny faritry ny université izay niteraka fikorontanana amin'ny fampianarana iny an-toerana. Manao antso amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony araka izany ireto farany amin'ny famerenana ny tany ho an'ny fianarana. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany misa 300 ireo mpianatra nahavita fianarana. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Université Catholique de Madagascar ka nahazo ny diplôma Master 2. Manana tombony manokana ireo mpianatra mivoaka eny amin'ny UCM noho izy ireo ampy sy tsara fiofanana ary mbola hotohizana ny ezaka amin'izay fanatsarana ny fampianarana izay. Hoy ny fanazavana Nela Ranelson. Miisa 300 ireo mpianatra navita fianarana nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany izay nahazo ny diplôma Master 2 fa teny amin'ny Université Catholique ny Madagascar androany. Tamin'ny sampam-pampianarana samihafa no nisy ireo ankizy navita fianarana ireo raha ny fanazavana. Isan'ny manana tombony kokoa ireo mpianatra nivoaka eny amin'ny Université Catholique ny Madagascar antony ampitsara ny fiofanana azon'izy ireo. Nana tombony be dia be ny Université Catholique ny Madagascar satria feno lay fanana izay omena eto sy amin'ny lafin'ny ara-pahaizana ihany amin'ny ara-saina zany fa misy ihany koa amin'ny lafin'ny maha-olona feno zany hoe ao ny ara-panahy amin'ny maha-Université Catholique azy fa eo ihany koa ny fanifanana eo amin'ny sehatra maro samihafa misy hatramina 700 mahery zany ny association sy ny club izay hofanan'ireo mpianatra ireo zany amin'ny fahaizana mitondra amin'ny fahaizana ihany koa mandray adidy sy andraikitra amin'ny lafin'ny maro amin'ny fiainana dia zay efa nanany tombony be dia be dia rehefa hita hoe mandray andraikitra ireo mpianatra ireo any amin'ny sehatra izay andehanany tsirairay avy any dia tsy mampisalasala ny fahavononany ary hita amin'ny atao hoe salanisa ny mpianatra voaray miasa zany ary eo ihany koa ny fiarah-miasa amina partenaire maro manana partenaire maro ny Université Catholique ny Madagascar amin'ireo orinasa maro izay tsy voatanisako eto daholo moa zany amin'ny alalan'ny stage izy io zany amin'ny ankapobeny izay andraisan'ireo partenaire ireo manao stage ny mpianatra avy eto amin'ny UCM ary mizatra asa dia azo atoka zany ny fahaizana ny traikefananany amin'izay lafin'izay. Miisa 3 ny sampam-pampianarana eny amin'ny Université Catholique ny Madagascar amin'izao hoarany fanazavana na izany azy isy hatrany ny fanatsarana izany hoentina anatsarana ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara. Tena mivoatra aingana dia aingana ny lafin'ny fandaliana-pahaizana amin'izao fotoana izao ny Université Catholique ny Madagascar dia mizotra makany amin'izay ihany koa satria tsy afaka mijanona amin'ilay hoe efa teo aloha dia amin'izao fotoana izao zany hiditra amina mbola vinavinaina ilay izy fa hiditra sikilikely amin'ilay atao hoe parcours en alternance izay sady andraisan'ny mpianatra fiofanana sy fianarana tia mpianarana amin'ny atao hoe présentiel fa misy ihany koa any amin'ny orinasa izay handray azy ireo. Efa zany moa no efa taon'ireo université maro manerana ny tany eto amintsika ihany koa fa misy manao fa zay zany no atao hoe dingana vaovao idiran'ny Université Catholique ny Madagascar asoasy mandritra nyty taona vitsivitsy asoasy ity fa hoenao ihany moa zany rehefa tena misokatra ilay izy. Isan'ireo université manana ny mampiavaka azy manokana ny Université Catholique any Madagascar. Fa tsy ampy ny fanentanana sy ny fanabeazana ho an'ireo tanora mahakasika ny fitaovam-pananana ka mahatonga ny fandraisana fanapa-kevitra diso araka ny tranga maro eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Isan'ny nanaovana fanentanana manokana araka izany ny fihinanana fanafody tsy avy mpitsabo izay mitera-doza amin'ny fahasalamana. Nela Ranelson.
maro amin'ireo tanora malagasy no manao foana sy mihinana fanafody izay mitera-doza ho an'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao raha ny fanajiajina natao. Sy ampy ny fanentanana ireo tanora antony andraisan'ny fanapa-kevitra diso. Ho fanampiana ny tanora nanatanteraka famelabelaran-kevitra arahina adi-hevitra teny amin'ny Université n'Antananarivo ny mouvement nifina kangat eto Antananarivo ka ireo tanora no isan'ny anaovana fanentanana amin'izany amin'ny mahazava-doza ny fanalanjazy. Mouvement nifina kanga moa zany aloha le lutter contre la dépénalisation de l'avortement de hita araky ny enquête nataonay tanora ny tena voakasikin'le izy ary eo amin'ny 70% eo matin'le avortement clandestin izany hoe tsy fahazahonan'le fitsaboana ara-dalàna araky ny tokony ho izy fa atao atsokosoko de mampafantatra zany zay hoe danger zay zavatra zay fa raha ohatra ka dépénaliser io avortement io dia afaka mahazo fitsaboana mirindra tsara ilay tanora nefa ny etsy amin'ny université presque efa sexuellement actif daholo dia mampafantatra ny zareo an'izay zany izay. Mbola sarotra ny fanaovana fanentanana raha vao miresaka fitaovam-pananahana eto Madagasikara raha ny fanazavana saingy tsy maintsy atao izany ahafahana manampy ny tanora malagasy. Eo amin'ny fiarahamonina tena mbola mipetraka le hoe fady tena mbola mipetraka be mihitsy ny vao miresaka misy ary ny olona tsy te aborder an'le izy nefa hita hoe ataon'ny olona le izy atao antsokosoko dia izay no anaovanay plaidoyer zany io zavatra io hoe mba tsy isin'le fahafatesana maro loatra dia aloha anaovana plaidoyer le izy ampahafantarana ny olona mba hirosoana amin'le dépénalisation. Tanora maro amin'ny faritra no anaovany mouvement nifina kanga fanentanana raha ny fanazavana. La fomba vao hafa takin'ny ponina amin'ny fokotany akady fotsy be felan-tanana amin'izao fotoana izao ny anokafana ny lalana fampiasan'izy ireo andavanandro izay notapenana ka nandrenina vodravitrasa ankoatr'izay notsentsemana ihany koa ny tatatra ka ina ny fiakaran'ny rano indrindra vatany milatsaka ny rotsakorana. Daniela Minoso. Misedra olana goavana amin'izao fotoana ireo ponina amin'ny fokotany ankady fotsy be felan-tanana. Antony lalana no teto tany aloha nisy tatatra fikoriana ny rano ihany koa ka io no totofana nanondrinana fotodrafitrasa io ary indrindra misy fantsona lehibe ny jirama mamatsy rano ny faritra sy ny ponina eny amin'ny manodidina. Ankehitriny tampina tanteraka io lalana io ary tsy maintsy vidiana 30 tapitrisa ariary ny fanazavana vao hosokafana indray raha ny fitarainana voaray. Zany dia anisany nanamboatra sy nanadio an'ity tanàna ity zaza efa 30 taona eto tena tompony eto mihitsiny kanefa le rangahy zany dia tena miziriziry tena mampijaly tsy manana ny mahanitra dia gaga amin'ny mihitsiny ahako. Efa nanantona azy angamba ny 5 sa 9 tamin'ity lalana ity dia vidiana 150 millions io lalana io zay ho voasokafany. Araka izany mitaraina ny ponina tsy afaka mivezivezy ankalalahana. Manay sady ny fiakaran-drano taka ny efa niainana nandritry ny fotoam-pahavaratra farany teo. Dia apetraka mihitsy hoe resaka ty rano ty double olona ty ambany tanàna ty rano dia tsy leny ty nefa lalan-drano iny taloha namboarin'io matamin'io io mepity io nataony tsara dia nidinio io le izy ray aloha zay faharoa manarakarak'izay misy fivavahana ambony ao tsara ve ny kristianina ny gasy fa tsy alatsinainy talata larobia laka misy zoma sabotsy raha niteny izy hoe aleloha dia mioraka avy daholo nefa misy tsy salama manodidina an'ity toerana ity. Ny azazakely mbo matoro maraina ary dia taitra amin'ny fivavahana zareo tsy isan'andro dia raha mbo nisy niteny dia niteny ohatran'ny nasorena nainona feo hoe na olona na vola manana izy zay zany zava-tena misy ela rehefa fahavaratra aloha tsy zany dia vadoby hatrany rano le tenen'le madame hatrany amin'ny miakatra amin'ny trano iny rehetra feno rano daholo iny tazonareo eto angamba dia lasa makany daholo na rano maloto na rano iny jary zay teo ambany tanàna. Fanorenana tsokosoko, fanorenana ambony tatatra sy ny maro hafa no mahatonga ny fitaraina ny retom-ponina ireto. Efa maro ny antso natao hijerena sy hamahana ity olana ity saingy tsy misy valiny izany hatramin'ny androany raha ny fitarainana trany. Be dia be ny ezaka nataonay nitaraina tany amin'ny fokotany be masa dia ny olana nefany eto koa mba antsoinay ny tompony anjaikitra hoe aloha mba hoe jerena le madinika satria tsisy vokany mihitsy le zavatra. Le olona moa manana izay ananana mahafantatry izay fatany
dia lasa very fanambola velo eto izay eto amin'ny fiarahamonina miatsikolana foana ary ny zavatra mampalahelo arany ohatra zao hoe ty tany misy ato anatiny ty any ty tanin'olona mazava tsara mihitsy izy misy vidéo mihitsy manko ny ato tsy mahazo alana hoe na iza ny tompon-tany angalany alana fa tonga dia mihitsy itokotany rehetra rehetra iny tamin'ny tsy nametsaka fitoriana daony olona fidirana tsokosoko sy fanaovana foto-javitra tsokosoko dia lasa ohatriny hoe na mitaraina aloha dia ataon'ilay olona fananina izy ary ny olana angeza be arany ianao le ohatrinay zao zay olona mipetsaka eto napetsako ny tompon-tany antsy tanàna ka raha mba manaka an'izay oka re tompo fazazaza refesina aloha ny tanin'olona fa ianjony ordre ny tompon-tany aza navahana ny tokotan'olona fa ianjony ordre ny tompon-tany izay indray amin'izao fotoana izao ny ametsahana fitorinany amin'ny tribonaly hoe manakatsakana tsy anaovan'ny aktivitena nefa ny tsy tompon-tany izay ny olona zao manao karazana hoe fitoriana mitambatsy efa iny be dia be dia lasa hoe izay olona miteny zany mitenenina hoe mesy te vahoaka anakorotana fa zay mpanao asa soa manimba imazinay dia lasa mamorona dossier ohatr' izany dia tsy hitanay fokon'olona ntsony izay atao zay zany mba anaovanay antsoavy hoe miantso mpitonja fanjakana zay mba jereo akaikany problème ohatr' zao hanao ahoana ny mety ho fiakarany rano eny amin'ny toerana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana ity fanorenana trano ambony dalina ity izy ve ny fandraisana andraikitra ataony tompona andraikitra manoloana izany sa iandry ny vahoaka hidina an-dalambe indray voandray fanapa-kevitra tsy ny eto ihany tsy ahivina no ahitana olana vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna fa saika ahitana izany avokoa ny fokotany rehetra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mitaraina ihany koa ny ponina ao amin'ny fokotany Motombe Ouest, commune Betsinjak district ny Toliara faharoa amin'ny fikasany ny ben'ny tanàna ny antoerana akantany izay hovidiny izy ireo amin'ny banky iray Kolo Toliara. Mitaraina ny ponina ao amin'ny fokotany Motombe Ouest, commune Betsinjak district ny Toliara faharoa amin'ny fikasany ben'ny tanàna any antoerana haka ny tany izay hovidiny izy ireo amin'ny banky BGFI. Ity tany ity izay anaovana projet ho io ben'ny tanàna io ka ilanireto ponina fanazavana ny mahakasika izany projet izany fa tsy mazava aminy raha ny fanazavany. Ny antony ivorianay eto zao dia ny fisakananay ny hisitrahany olombitsy ity tany ity. Satria efa nomeny BGFI anay ity ho vidiny fokon'olona eto Motombe ka misy hangala azy 2 hektara halainy 2 hektara halainy ben'ny tanàna hanaovana projet ho io projet io tsy fantatra na inona io projet io ka zahay fa maimahina amin'izay efa nataony taloha lazao anay mera lazao anay io projet hataonao inona io projet io satria fa mifarana ny mandanao am'izao fotoana zao fa nandalo conseil communal ve io projet io naninona no tsy avory ny fokon'olo ilazay io projet io. Manoloana izany dia nandraona ny handrava ny tany ity ben'ny tanàna ity ka teto dia manohitra ny fangalana ny tany ireto ponina sady miantso ny rehetra ihany koa mba hanampy azy raha ny fanazavana hatrany. Tonga teto izy fa rehefa tsy omenao anay io haravako hoe ka zahay tompoko tsy hanala io tranonay io tsy hanala io zahay Motombe miray hina zahay hinany tanindrazanay to miantso anareo zahay izay mahafantatra izay mahay izay mba mihevitra ny fampandrosoana ho eto Motombe zao mba hanohananay hanampy anay. Araka izany dia miantso ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajy ny reto fokon'olona hijery izao raharaha izao raha tsy ahivina moa dia tsy voasambany izao no nataony ity ben'ny tanàna ity raha ny fanazavana fa efa nisy ny tany izay saika hanaovana kianja ho an'ny tanora no efa namidiny ihany koa ity tanàna ity izay tsy ahitana na birao fokotany na WC public nefa ny tany malala. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity halay ity ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Fety manitra be hatramin'ny 10 jolay fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Patimax rehetra. Andriamoara Saudi Sanjar. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.